Matio 12:12. Tamin'izany andro izany Jesosy nandeha namakivaky tanimbary iray tamin'ny sabata, ary noana ny mpianany ka nanoty salohim-bary dia nihinana. Fa noho ny nahita izany ny Fariseo dia niteny taminy hoe, indro ny mpianatrao manao izay tsy azo atao amin'ny sabata. Fa hoy izy taminy, tsy mbola novakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha noana izy mba amin'ireo izay nanaraka azy? Fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo atao fanatitra izay tsy azony na ireo izay nanaraka azy hanina, afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary mbola tsy novakianareo ao amin'ny lalàna va fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly dia mandika ny sabata kanefa tsy manan-tsiny? Dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. Fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe, fa mindram-po no sitrako fa tsy fanatitra alatsa-drà, dia tsy mba nanameloka ny tsy manan-tsiny ianareo, fa tompon'ny sabata ny zanak'olona. Noho ny niala teo Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga, ary indro nisy lehilahy maty tanana teo. Ary nanotanian'ny olona izy hoe, mety va ny manasitrana amin'ny sabata? Mba hiampangany azy izany. Ary hoy izy taminy, iza aminareo moa raha manana ondry iray ka latsaka any ankady amin'ny sabata no tsy handray sy hampiakatra azy? Ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry fa ny olona? Koa amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata. Dia hoy izy tamin'ilay lehilahy, atsory ny tananao. Dia natsotrany ny tanany ka sitrana tahaka n'ilay ilany. Dia niala teo ny Fariseo ka nikaondoha ny amin'izay hamonoany azy. Fa Jesosy nahalala izany ka niala teo, ary nisy olona betsaka nanaraka azy ka nositraniny avokoa izy rehetra, ary nandrara azy izy tsy hanao izay hahafantarana azy, mba hahatanteraka izay nampilazaina any Isaia mpaminany hoe, indro ny mpanompoko izay nofidiako, ny malalako izay sitraky ny foko indrindra. Hapetrako ao aminy ny fanahiky, ary hitory ny rariny amin'ny jentilisa izy. Tsy hifanditra na hiantso mafy izy, tsy hisy andre ny feony any an-dalana. Tsy ho tapahiny ny volotara torotoro, ary tsy ho vonoiny ny lahin-jiro manentona, ambara-pamoakany ny rariny ho mpandresy, ary ny anarany no hitokian'ny jentilisa. Noentina tany amin'ny Jesosy koa ny lehilahy iray izay demoniaka sady jamba no mona. Dia nositraniny ka niteny ilay mona sady nahita. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka niteny hoe, moa ity va ilay zanak'i Davida? Fa noho nireny Fariseo izany dia hoy izy ireo, ilay ity tsy mandroaka ny demonia afa-tsy amin'ny alalan'i Belzeboba lohan'ny demonia. Ary Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia niteny taminy ireo hoe, ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy haharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Raha isa-tana no mandroaka any isa-tana, dia miady an-trano izy. Koa ahoana no haharetany fanjakany? Ary raha amin'ny alalan'i Belzeboba no hamoahako ny demonia, amin'ny alalan'iza kosa no mba androany zanakareo azy? Noho izany dia izy ireo ihany no ho mpitsara anareo. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no hamoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ataon'ny olona ahoana no fiditra ao an-trano mahery, androba ny entany, raha tsy hafatony aloha ny mahery, dia izay vao androba ny ao an-tranony izy. Izay tsy momba ahy dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia mampiahaka. Noho izany lazaiko aminareo hoe, ahazo famelan-keloka ny olona
amin'ny ota sy fitenenan-dratsy samihafa rehetra, fa tsy hahazo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Ary na iza no milaza teny hanohitra ny zanak'olona dia hahazo famelan-keloka ihany, fa na iza no miteny hanohitra ny fanahy masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny ho avy. Koa ataovy tsara ny azo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny voany, fa ny voany no ahafantarana ny azo. Ry taranaky ny menarana, ataonareo izay ratsy fanahy ahoana no fahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny haben'ny ao am-po no itenenany vava, avy amin'ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara, ary avy amin'ny rakitra ratsy kosa no amoahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa ampamoaina ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny rehetra tsy misy antony izay nataony. Fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao. Ary tamin'izany ny sasany tamin'ireo mpanoradalàna sy fariseo dia niteny taminy hoe, mpampianatro, tahita famantarana avy aminao izahay. Fa Jesosy namaly azy ireo hoe, izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra mpitady famantarana, nefa tsy hisy famantarana omena azy, afa-tsy famantarana ny amin'ny Jona mpaminany. Fa tahaka ny nitoeran'i Jona 3 andro sy 3 alina tao an-kibon'ny hazandrano lehibe, dia toy izany no hitoeran'ny zanak'olona 3 andro sy 3 alina ao anatin'ny tany. Ny olona tany Ninive dia hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana, ka hanameloka azy, fa nibebaka izy ireo tamin'ny toritenin'i Jona. Nefa indro misy lehibe noho i Jona eto. Ny mpanjaka vavy avy tany Antsimo dia hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana, ka hanameloka azy, fa avy tany amin'ny farany tany izy hiaino ny fahendren'i Solomonina. Nefa indro misy lehibe noho i Solomonina eto. Raha miala amin'ny olona ny fanahy maloto, dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana nefa tsy mahita. Dia hoy izy, ody any amin'ny tranoko izay nialako aho, ary noho ny tonga izy dia hitany fa foana ny trano, sady efa voafafa no voalamina. Ary mandeha izy ka mitondra fanahy 7 hafa koa izay ratsy noho izy miaraka aminy, dia miditra ireo ka mitoetra ao. Ary ny fiafaran'izany olona izany dia tonga ratsy noho ny voalohany, dia tahaka izany koa no ho amin'ity taranaka ratsy fanahy ity. Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka Jesosy, indreo ny reniny mba amin'ny ireo rahalainy nijanona teo ala-trano nitady hiresaka taminy. Ary nisy iray niteny taminy hoe, indreo ny reninao mba amin'ny rahalainao mijanona ato ala-trano mitady hiresaka aminao. Fa namaly an'ilay nilaza taminy izy hoe, iza moa no reniko, ary iza no rahalaiko? Sady nanondro ny mpianany tamin'ny tanany izy no niteny hoe, indreo no reniko sy rahalaiko. Fa na iza no manao ny sitrapony iraiko izay any an-danitra, dia izy no rahalaiko sy anabaviko ary reniko. Amen.